Amin'ny alalan'ny fanambarana nataon'ny fikambanana ACS, Amicale des Anciens CST, sénateur de Madagascar no nilazany fa tsy hitondra vahaolana eto amin'ny firenena ny fambolena korotana sy krizy vaovao indray. Ny antsony rotota dia ny filoham-pirenena sy ireo solombavambahoaka mba hifanantona sy hifampidinika ka ny olana arapiralahina ny ACS. Fanazavana avy hatrany. Ny ACS dia manambara fa ilaina ny fitoniana sy ny fahamarina toera ny fitondram-panjakana na stabilité mba ahafahana voalohany manao ny fampandrosoana maharitra, mametraka ny fanaparam-pahefana tena izy, décentralisation effective, manome fitokisana ireo mpanambola vahiny ampiasan'ny volany eto atoerana IDE, mitandro ny fifandraisana amin'ireo firenena iraisam-pirenena ary miady sy mamongotra ny tsy fandriam-pahalemana. Ho fanamafisana izany fahamarina toeran'ny fitondram-panjakana na stabilité izany dia tokony atsangana ireo androm-panjakana voafaritra ao anatin'ny lalam-panorenana toy ny filan-kevitra ekonomika sy sosialy CES, ny filan-kevitra ambony ho fiarovana ny demokrasia, filan-kevim-pirenena ho amin'ny fampihavanana CNR io, zany hoe fanatsarana ny FFM. Fehiny tsy vahaolana ary tsy hitondra fampandrosoana ho an'ny Madagasikara ny fanonganana ny filoham-pirenena perinasa fa vao maika hitarika krizy vaovao indray anapotika ny firenena. Ny ACS dia manainga ny rotota mba hifandamina ary anandratra avo ny sotoavina malagasy ka anao zava-dehibe ny fihavanana sy ny fiandriana pirenena.